Mitaky ny siny torozotra ny fanavaozana isiny rafitra azo itokisana ka hitondra tokoa any amin'ny fitoanan-dom-pirenena ka ampahomby ny tena fanavaozana ny KMT na ny komity miaro ny tolona araka ny fanambaran'izy ireo androany. Izy ireo izay nilaza fa tsy nalala ilay torozotra izay nomanina teo anivony misy mpanjakana misana ny fanavaozana ka andrasana ho iatra ny fanazavan'izy ireo ny voany torozotra io dia raha mahita ny tony izay. Mafisiko ary mafisinay fa mety tsy tondrozotra araky ny eritreritrintsika longavanya no zavatra mitrangana fa hoy izahay hoe aleo ivoaka ilay tondrozotra dia iaraha mahita fa tsisy mandainy eto tsisy hoe tsy mbola nisy nahita izay tena voapatina fa mire dia hoe ny minisy mpanjakana no tena nanomana azy io araky ny mission napetraka amin'izy ireo. Zay zany nyvariteny azo ho amin'ny androany raha nametraka ny fanontaniana izahay tamin'ny vondrokely rehetra ary vondrokely rehetra no dia milaza fa tsy nisy nahita tsy nisy nafatana zay fa minisy mpanjakana no milaza fa nanomana ary rahantsika naheno zay lazaindranato minisy mpanjakana no hoe andraikitra napetraka taminy dia ndao iandrasana dia raha mahita. Manentana ny mpitondra ihany koa ny KMT mba hanafaingana ny fanavaozana ka iroso mifanesorana tsy misy atakandro ireo firongony praipetsapetsa tamin'ny mpitondra teo aloha namotika ny firenena ary miteraka sakana amin'ny fanavaozana tia napetraka eto amin'ny firenena taoriany ny tolom-bahoaka afarany teo. Haniny filoha ankehitriny ka mahavita miteny hoe tsy mahita olo maro nisy eto amin'ny firenena. Mampalahelo no mandray izany satria nahoana mbola voadidina ary mbola tavela miraiky tapisaka ao ireo mpitatana teo aloha. Ankoatra izay manentana ny mpitondra izy ireo anohy ny famahana tanteraka ny olanjiro sy ny rano ny sosialim-bahoaka ary tsy hanao anjorom-bala ny mpitolona satria dia mbola maro ireo fitakiana teny an-kianja no tsy tanteraka ary ny sasany mbola tsy manomboka akory ny fanatanterana azy raha ny fanazavana trany. Ka mafisinay amin'izao valandresaka taona izao ary fa ny KMT dia rafitra manolo-tanana ho amin'ny fanatanterana ny tanjona izay iara-mahalala ary vonona isehatra ampanjary ireo tanjona iombonana voalaza. Ho fanatrarina izany dia tanjona ny ananana rafitra mirindra sy feo mafy ho solo-tena ara-dalàna sy azo itokisana amin'ny fampiresahana rehetra amin'ny fananganana iray rafitra ananana Madagasikara tafajoro mahitsy marina. Ny KMT dia maniry sy manantena ary mino ny fanarenana, ny fanorenana, ny fanavaozana ny Madagasikara sy ny Malagasy ary anana firenena vanona isika. Ka hitondrana ny fanavaozana rehetra eo amin'ny lafiny ara-tsosialy, ny lafiny ara-toekarena, indrindra ny lafiny ara-politika eto Madagasikara. Manamafy ny fijoroan'izy ireo hatrany miaro ny fanatanterana ny fitakiana teny an-kianja ny KMT ary saro-piaro amin'ny fijoroan'ny fanjakana fanavaozana ny Repoblika Malagasy araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany. Hoetony toy ny tany am-boalohany tany am-pananganana ny KMT dia mbola mafisinay fa ny KMT dia rafitra manohana ny fitondrana fanavaozana izay tarihany filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Colonel Michael Kandrenirina ka dia saro-piaro amin'izany fanjakana fanavaozana izany izahay ary miaro izany satria dia aoka tsy ho adonona fa ny aretana ny mafy ny nalalana ny fitondrana teo namozana aina nitondrany Malagasy maro takaitra na ara-batana na ara-tsaina ny ara-moraly. Anisany nahatonga ny krizy ny verimberina teto amin'ny firenena ny lalatsaina nentina namana ny olana teto amin'ny firenena izay nataony ny vondrona iraisam-pirenena dia ny famerenana aingana amin'ny firotsona ny fifidianana. Zavatra hita nefa dia vao mainka nampiverina aingana ny krizy teto amin'ny firenena izany ary saika nanakina ny fifidianana izay natao avokoa ny vahoaka Malagasy ho ny avy eo amin'ny IFR na ny ivon'ny fanavaozana ny Repoblika androany. Ny fomba hatramin'izay sy ny lalatsaina nentina
namany olana teto Madagasikara na tamin'ny roa sy roa arivo zany na tamin'ny sivy sy roa arivo zany dia ny zavatra hitantsika fa hoe ny ataony ny vondrana iraisam-pirenena dia ny fanerena ny firenentsika hatrany hoe iroso aingana makany amin'ny fifidianana dia izay le firosona any amin'ny fifidianana zay no heveriny hoe vahaolana mety ho an'ny firenena. Ny zavatra misy nefany dia izay le lalan-tsainy zay dia hitantsika fa tsy manome vahaolana amin'ny firenentsika fa ny zavatra nisy ary dia vao mainka miverina aingana dia aingana ny cycle ny instabilité ny tsy fahamarina toerana eo amin'ny fitondrana teto amin'ny firenentsika ray zay. Fa faharoa manarakaraka amin'izay dia ny fifidianana zay natao ary nahita itsika menakavy fa nokian'ny malagasy nokian'ny mpanao politika malagasy ary na ireo le vondrana iraisam-pirenena dia nyteny koa ohatrany misy tsy fahatombombana zany fifidianana zany vahaolana ve zany le fanaovana an'izay le endrika sy lalan-tsaina nentina hatramin'izay foana amahana ny olana teto amin'ny firenena. Mba hisoroana ny krizy miverimberina eto amin'ny firenena dia nijery ireo kina sy ny lalan-tsaina izay nentina namahana ny olana ka nampiverina aingana ny krizy teto amin'ny firenena ny IFR ka taorianan'izay dia namolavola memorandum sy tondrozotra vaovao amahana ny olana eto amintsika izy ireo. Anisan'izany ny fametrahana ny inclusivité dia ny andraisan'ny rehetra anjara amin'ny fikaonan-doham-pirenena mba ho tena isiany tondrozotra amin'ny fanavaozana ny repoblika ka mba hampisy ny fanjakana maro toerana sy ny fijerevana ny vahaolana mahakasika ny fiainam-pirenena. Tondrozotra atolotray le memorandum napetraka dia mitondra le lalan-tsaina vaovao changement de paradigme koa izy vazaha lalan-tsaina vaovao tokony hijerevana ny famahana n'le olana eto amintsika ka mba hampisy amin'izay fanjakana sy firenena maro toerana mba hampisy amin'izay ny fijerevana amin'izay anreto le olana tena mianjato tokoa na ny olana mitranga amin'ny université zany amin'ny fanabeazana manomboka any fanabeazana ifotony mandraka tonga any amin'ny anjerimanontolo na ny olana mipetraka amin'ny vahoaka amin'izany resaka tsy fisitrahana ny zavatra kely indrindra amin'izao fotoana izao raha ny fiainana entin' zany hoe fotoanjato fa raiky amin'ny roapolo izany dia tsika nefa dia malaza be Madagasikara hoe ny vahoaka malagasy dia mipetraka eo ambonina arena be tsy tokony foroana ahoana daholo ny tokony atao satria tokony ararotina ny zavatra mitranga teto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao mba ahafahana manome vahaolana tanteraka amin'izay na ny resaka mikasika an'ilay hoe fikatsahana inclusivité neny vondrona iraisam-pirenena l'inclusivité dia ohatran'ny hoe inclusivité apetraka ho an'ny antoko politika irery any izay indray mihevitra hoe fotoana kosa zao satria zay ny zavatra nitranga tamin'ireny etsika nitranga reny dia hoe fotoana zao zany inclusivité zany hikarina ka ahitana ny société politique ahitana ny société civile ahitana ny société militaire ahitana ny société religieuse ahitana ny tanora ahitana ny vehivavy izany zany no zavatra napetraka eo anatin'le memorandum reo ary ny ahafahana manatratra an'izay dia ny firaisan'ny rehetrarehetra miaraka mirona ao anatin'ny fanaovana concertation nationale dia ny tondrozotra zany dia apetraka hoe tondrozotra ny fanavaozana ny repoblika fa tsy tondrozotra ialana amin'le krizy fotsiny zany amin'ny alalan'ny fifidianana fa tena tondrozotra mihitsy entitra ka amin'ny tapany voalohany tsika mandritra n'izay le fanaterahana le tondrozotra amin'ny tapany voalohany zay dia niezaka ny mba anomboka amin'izay ny tena fijerevana ifotony. Raha ho an'ny androany dia tonga teny Antaninarenina teny amin'ny foibiany OF ny IFR niona sy nanazava ny momba ity feuille de route ho an'ny fanavaozana sy memorandum vaovao ity izy ireo. Aorianan'izao dia hitety ireo komite raisam-pirenena sy ireo heverina fa manana tsindry izy ireo anazavana ity feuille de route sy memorandum ity. Mialohan'izao anefa dia efa samy notoloran'ny IFR ity feuille de route sy memorandum ity na ny filohan'ny fanavaozana na ny avy ao amin'ny SADC.
manjavozavo tanteraka ny raharaham-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao manoloana ny fiovaovan-kevitra ireo tompon'andraikitra amin'ny fanapahan-kevitra izay raisina amin'ny fitondrana ny firenena izay isany mampikorotana ny sain'ireo mpanara-baovao sy ireo mpanao politika ny makasika ny resaka tondrozotra sy ny tatitra izay atao atolotra ny SADC Rampitso. Tsy fantatra mazava izay tiany fitondram-panjakana atao eto amin'ny firenena sy ny lalana hitondrana ny firenena ho ny faneho-kevitra nentina Andriamatoa Régis Ramamonjoa. Ny resaka fanaovana soniny tondrozotra izay atolotra Rampitso eo anivon'ny SADC ny filoham-panjakana tany la Frantsa kanefa nivadika tatitra indray izany fa tsy tondrozotra rehefa tonga teto Madagasikara. Miteraka ayasy tsy fifampitokisana amin'ireo mpitolona ny zava-misy satria tokony nanaovana tatitra aloha ny vahoaka malagasy vao irosona ny fanaovana tatitra amin'ny SADC raha tena ilaina izany raha ny fanazavana nentin'ny Régis Ramamonjoa hatrany. Mitodika aminao angamba Andriamatoa filoha satria raha tany Frantsa ianao dia miteny mazava hoe rehefa tonga ny Madagasikara dia hanao sonia tondrozotra. Ary le izy raha teo dia ny fanandrify amin'ilay fepitaonany meny SADC sy ny vondrona afrikanina amin'le 28 ka io no somary manahirana. Ary indrindra fa mbola nanamafy ny minisy mpanjakana izay nilaza fa misy tondrozotra fa tsy mitovy tamin'ny 2024 ka izay no lasa miteraka savorovory sy miteraka indrindra moa fa ayaya ho an'izay nahatsapy fa nandray anjara tamin'ny tolona ho an'izay niandrandra fanovana. Zao indray zany dia lasa hoe tatitra le izy raha tatitra no atao amin'ny SADC dia tsy fantatro hoe nitaky an'izany ve ny SADC. Raha tatitra ny tokony atao dia hoe sao dia mba ny vahoaka malagasy aloha ny tokony nanaovana tatitra. Mazava hoe zao ny zava-bita tao anatin'ny efa-bolana. Ilay vahoaka malagasy izay niandrandra fanovana any aminao. Dia izay fanovana izay no andrasana vahoaka malagasy tatitra. Fa raha hoe ny SADC no anaovantsika tatitra dia ohatran'ny manahirana ihany no mieritreritra an'izany zavatra izany. Etsy ankilany raha mipetraka ilay resaka tondrozotra araka ny nambarany ny minisy mpanjakana amin'ny sanany fanavaozana nandritry ny valandresaka izay niarahany tamin'ny mpanao gazety ny alarobia lasa teo dia tsy fantatra mazava izay namolavolana azy satria tsy nisy nandray anjara avokoa ireo elovelona rehetra indrindra fa ny FFKM izay tokony hitarika izany ka tokony atao mazava tsara izay fanapahan-kevitra ho raisina hoy Régis Ramamonjoa hatrany. Raha ohatra ka feuille de route no atao sa ve misy feuille de route indroa no atao eto dia ataona zany ny FFKM izay efa miandrandra n'ilay fomba hitaritana an'izany zavatra zany sy ny fomba hitondrana an'izany fokoanandrom-pirenena zany ka eo ilay tiako tenenina hoe tokony hazava zany ataovy mazava tsara Andriamatoa filoha ataovy mazava tsara satria ho iaho hoe miandrandra anao ny vahoaka malagasy. Mamerina foana hoe ny mpitolona range dia mifanontany amin'izao fotoan'izao hoe fa inona zany zavatra zany, inona marina ty zavatra ataontsika ity ka tsara ihany angamba miverina any amin'ny vahoaka ianao. No amafisina Andriamatoa Régis Ramamonjoa fa efa samy manana hevitra no volavolaina avokoa ireo mpanao politika sy vondrona mpanao politika rehetra amin'ny fandrafetana ny tondrozotra kanefa raha ny zava-misy ankehitriny no jerena kanefa raha ny zava-misy ankehitriny no jerena dia tsy misy anjara toerana ho an'ny mpanao politika ny tondrozotra izay efa voahomana ka manasa tanana amin'ny vokatra izany ny mpanao politika indrindra amin'ny fanavaozana tiana petraka eto amin'ny firenena raha ny fanazavana trany. Ny état-major politique na inona ho resantsika dia fa samy manana ny volavolan-keviny, samy manana ny drafitra ny volavolainy ny antoky sy izay vondrona tokony mitambatra mitovy hevitra dia izay no eritreretina hoe ho entina andrafetana n'ilay tondrozotra, izay no eritreretina hoe ho entina hifanampiany mpiray-tanindrazana ka ozy ianao hoe ozy tsika io aiza ny mpanao politika raha izao zavatra misy izao dia mazava ho azy fa dia tsy misy anjara toerany mpanao politika zany ao anatin'izay tondrozotra zay ka raha izay tondrozotra zay no osony avy narapitra izay dia angamba ataoko hoe
mino fa anasatanana ny mpanao politika ary mety samy teo de ataovena anareo nefa tsy zay ngamba ny tokony hitondratsika ny fireneny